Kasitraka nanduvalanitra dienety antany kanefa tsy izao ireny ireo zay mimana iaraka mito hatrany hatrany ny fiainana manilandray ny tompo iray fanahiray irazana loko reo asaso iray ny fo iray ny lo raio nahoana moe raha tomboka ani raio mafaniriku ratu kasitraka yuzanaka manu fenu faenjena inu fajani tuamika ireu asana katsire arefa anejitena enje ni fiainana anilandray ny tompo iray fanahiray irazana loko reo asaso iray ny fo iray ny lo raio nahoana moe raha tomboka ani ny fiainana anilandray ny tompo iray fanahiray irazana loko reo asaso iray ny fo iray ny lo raio nahoana moe raha tomboka ani Alleloia. Mbola faly miarabanareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy 17 ny volana Jona 2024. Ry havana, mbola faly aho hiaraka aminareo hivavaka eto indray isika anio alina. Raha ohatra moa ka tsy afaka ianao anio alina dia mety rapitso vao hoenao izao vavaka izao, fiarahana-vavaka izao. Ry havana, raha nareny hira teo isika dia manambara ny amin'ny hoe raha eo mba faniriko ny andova lanitra. Ry havana, tsy haiko natoa ay ianao fa izaho teo aloha rehefa mihira dia fahazarana fotsiny ihany. Fahazarana fotsiny ihany. Satria ry havana, ny zavatra miseho dia ny amin'ny fitiavana mihira. Dia indraindray isika mihira na dia hira fivavahana nefany tsy ataontsika araka izay tian'Andriamanitra atao. Amen. Mila isika tompoko tena mihira amin'ny fanahy tokoa. Mihira araka ny fanahy. Ny hira dia miteny hoe raha eo mba faniriko raha toa ka sitrakao
ny andova lanitra dieny ety an-tany. Ry havana, tena amin'ny fiainantsika marina va izany? Tena amin'ny fiainantsika marina va izany? Hivavaka aloha isika, alohany andrasantsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina voateo satria fa teny hafa zany efa nomaniko zany hoe teo efa teneny fanahy masina zany dia efa nomaniko ilay teny. Andefa nitoira ito ahako le hira ninontsika teo dia teo ampianonan'ilay hira teo am-piandohana dia ny teny ny fanahy masina zany tamiko hoe ilay rainay izay any an-danitra no hoentina izany. Satria isika miteny amin'ny hira hoe faniriantsika zany mangataka amin'iray hoe faniriantsika hoe faniriantsika raha toka sitrakao ny andova lanitra. Eto zany dia ho raisintsika zany ho tenin'Andriamanitra io, Jesosy ilay nampianatra an'ireo mpianany hivavaka. Izay zany no tiany fanahy masina an'io. Efa nataoko teto ihany izy io fa ela tamin'ny vidéo ngambany raha tsy diso izay dia asain'ny fanahy masina averina izany an'io. Ry havana, hivavaka aloha isika angataka amin'ny Tompo hiderantsika azy ary koa hanatrehany antsika ka na inona problemanao, na inona lalana andehananao amin'izao fiainanao izao dia miantsoa an'i Jesosy, manatona azy amin'ny fonao manontolo dia hamalenao ny Tompo. Angataka isika ny amin'ny izao fotoana izao mba hanatrehany Tompo antsika, mba hanatrika antsika izy, mba hiainao antsika zany Jesosy ary tena hoe ho toy ny ray hiain'ny zanany mihitsy Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, ary rehefa hibebaka koa isika rehefa avy eo satria aorian'ny tenin'Andriamanitra dia hibebaka isika, hivavaka isika tompoko. Ray malala misaotra anao, mideranao ary mankalazanao. Misaotra ray satria mbola noho ny famindram-ponao no mbola fahanay mivory toy izao amin'izao andro alina mangina izao Jesosy. Mety misy efa maraina na divaraina any amin'ny toeran-kafa ka mangataka aminao Tompo izay tsiraray avy zanaka ho eran-tany, mangataka aminao Jesosy, atreo izay Tompo, oka ianao anovana indray, oka ianao anamboatra indray, mba hiomananay mba hidiranay any an-danitra. Araka ny hira teo Jesosy dia manambara etaeta izany, etaeta mba faniriana ny andova lanitra. Jesosy malala tena andova lanitra tokoa va izahay? Ka mangataka aminao ray, oka ianao no hanatrika anay eto, oka ianao no hiaino ny vavakanay, oka ianao Tompo malala no hijery anay tsiraray avy. Ka oka Jesosy tsy hiamboanay ianao fa hanatrika anay Jesosy, hanatrika anay ka ampianaro izay, amboary izay, avaozy izay. Ka mangataka aminao fanahy masinao, oka ianao fanahy masina no handray ny kontrola ny tenako amin'izao ora sy fotoana izao, ary koa handray ny kontrola ny olonao tsiraray avy mba hifoaram-panahy ka na inona toerana misy an'izy ireo, na inona olana amin'ny fiainan'izy ireo, dia oka ianao fanahy masina hiditra antsehatra, anamboatra, ampahery, anafaka ny olonao tsiraray avy ary ampifoa ny masom-panahy tsiraray avy. Ka mitenena aminay fanahy iray mba ahafahanay indray hiova olom-baovao eo anatrehanao, satria ho avy ianao Jesosy ka izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitanao, nefa ny hiranay dia maniry ny andova lanitra Jesosy. Ka mangataka aminao Jesosy mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany izany fa tena kosa iainanay ny hoe andova ny lanitra izay, ary iaina araka ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao.
ka mitenena Jesosy eo, mitenena aminay anio ny amin'izay rehetra teny tianao ambara sy anamboarana anay zanakao tsiraray avy. Misaotra Tompo, misaotra Ray malala o, misaotra fanahy masina o. Aleloia, amen. Amen. Rehefa malala raiso ny baibolinao, raha misy baiboly ao aminao, dia horaisintsika ny ao amin'ny bokin'i Matio toko 9. Matio toko 9 izany no horaisintsika. Tsy horaisintsika manontolo zany io Matio toko 9 io, fa horaisintsika zany ny verset izay tiany fanahy masina ampaherezana antsika amin'izao andro alina izao, mba hifoazantsika zany ara-panahy, ary tena hoe andraisantsika mazava tsara mihitsy ny tiany Tompo ambaramitsika ny amin'ilay vavaka nampianariny tamin'ireo mpianany izany, raha nangataka izy ireo tamin'i Jesosy ny amin'ny fomba hivavahana izany. Dia anio zany isika afantatra bebe kokoa arak'izay tiany fanahy masina ambara ny amin'io vavaka io, dia hibebaka isika izany rehefa avy eo hitondra ny tenantsika, hitondra ny tenantsika eo anatrehan'ny Tompo izany. Ka mangataka aminao aho andray ny tenin'Andriamanitra eo anoloanao ao amin'ny bokin'i Matio. Matio toko 9. Horaisintsika manomboka eo amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 15 izany. Matio toko 9 andiny 15 ka hatramin'ny andininy 15. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia hoe ny fomba fanao rehefa mivavaka. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia. Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavah amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary rehefa mivavaka ianareo dia aza mba milaza teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ireo dia mihevitra hoe ny hamaroan'ny teniny no hiainoina azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa alohany angatahanareo aminy dia efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Koa amin'izany dia mivavah toy izao ianareo: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fitsapana, fa manafà anay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba amela ny anareo ny rainareo izay ny an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Eo amin'ny 17 dia ao aorianan'io dia misoratra hoe telo kely ery ambany ery. Izany hoe averiko kely amin'ny 17 hoe ary aza azafady ary aza mitondra anay ho amin'ny fitsapana, fa manafà anay amin'ny ratsy. Dia midintsika ery ambany ery amin'ilay teny fanampiny ery zany fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia toizako ny 17 zany hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba amela ny anareo
ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoany olona kosa ianareo, dia tsy mba hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara ny teniny, satria isika izany rehefa ao amin'Andriamanitra dia tokony isika amela ny olona rehetra, amela ny olona rehetra. Ry havana, tonga dia izay no niraisiko, fa ho averintsika atrery amin'ny novakiantsika teo ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zany eto dia manambara marimarina fa isika rehefa mivavaka dia tokony tsy anao tahaka ny mpiatsara velatsia, tokony tsy anao tahaka ny mpiatsara velatsia. Izany tenin'Andriamanitra izany dia manambara sahady fa tokony olona efa tena madio am-po izany no manatona an'Andriamanitra. Rehefa hivavaka zany isika dia tokony ho tsapantsika tsara fa mila isika mangataka famindram-po amin'Andriamanitra, mila isika madio am-po hitondra ny fahotantsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hatsara velatsia satria fantatry ny Tompo ny momba antsika rehetra, na dia mbola tsy miteny ara isika. Zany anie ry havany, tena fantatr'Andriamanitra mihitsy ny momba antsika rehetra. Tokony zany isika rehefa mivavaka dia mitandrina mafy, mitandrina mafy rehefa mivavaka. Araka ny teneniko teo, ny hira izay nataontsika teo, raha ohatra ka hainao ny hira, dia le hoe raha eo mba faniriko ny andova lanitra, andova lanitra, maniry ny andova lanitra sahady na dia mbola ety an-tany aza. Miteny amin'ilay hira hoe raha toka sitrakao. Izay ny sitrak'Andriamanitra ry havany, tiany isika andova lanitra, fa isika zanak'olombelona no mafy loha, isika no mafy saina tsy mety miverina amin'i Jesosy. Isika no mafy fo manao izay tiantsika atao, dia isika ihany no vomafy tsy afaka andova lanitra, satria isika ihany no mikomandy ny fiainantsika. Raha vao mitondra ny tenantsika isika dia tsy andova lanitra mihitsy. Tsy maintsy isika manaiky manetry tena eo anatrehan'i Jesosy, izay isika vao afaka andova lanitra. Na hihiran'io hira io raha isika tena hoe ampitiavana be, raha hainao moa ny hira, mialatsiny aminao izay tsy mahay, fa afaka jerenao ny tononkira zany ao amin'ny internet na ny firanako zany, ilay hira hoe raha eo mba faniriko raha toka sitrakao ny andova lanitra dia ny ety an-tany. Isika zany manana ny safiditsika isika. Andriamanitra efa nanomeny zanany ho avitra no fahotantsika. Efa vita ny famonjena fa anjarantsika isisa. Anjarantsika zany no misafidy raha tena te handova ny lanitra tokoa isika na tsia. Eto zany Jesosy tamin'izy nampianatra an'ireo mpianatra dia niteny izy izany amin'ny 5 everiko kely ny tenin' Jesosy amin'ny anarany rehefa mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka mitsangana eny amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Amen. Marina izany. Rehefa misy olona hitanao mivavaka eny an-dalana eny ka vavaka mafy be, maro be zany ny olona manao ohatran'ireny fomba ireny izay voambara teo aloha zany tahaka an'ireny fomba na jiosy taloha ireny. Mbola mahita isika na amin'izao andro izao raha mijery isika eny Jerosalema ka mahita ny olona le amin'ny sisiny ireny mivavaka,
de le manao le fombafomba taloha reny. Maro zany ny amin'ny olona mivavaka manao izany de misy fiatsaram-belatsia satria tsy Andriamanitra mihitsy no ivavahany, satria tsy manaja an'Andriamanitra izy, tsy manaja an'Andriamanitra izy. Fa isika izany rehefa mivavaka isika dia tokony isika miditra ao amin'ny efitrano, ao amin'ny efitranontsika. Ao amin'ny efitranontsika antsika rehefa mivavaka. Koa rehefa voarindritsika zany ny varavarana, zany hoe ny tiany fanahy masina ambara eto, ny tiany Tompo ambara eto, de tsy hoe kory hoe tsy araka hivavaka amin'ny olon-kafa mihitsy ianao, tsy ihany ny tiany Tompo ambara, fa indraindray isika afaka mivavaka irery ao an-trano. Ohatra zao isaky ny alina ako manana fotoanako manokana. Izay zavatra izay tiany Tompo ihany koa izay hoe miaona amin'ny Jesosy isika tsiraray avy. Isika tsiraray avy. Marina fa miara-mivavaka eto isika. Any ianao any amin'ny toerana misy anao any. Mety misy olona eo akaikinao. Tsy mahita ny endrika ianao isaky ny alakamisy alina satria milamina kokoa ny amin'ny fanaovako ny isan'Andriamanitra satria efa matory ny olona ato an-trano any ambony, za aty ambany dia malalaka kokoa zany izao ataoko izao. Eto nefa ny Jesosy, any aminao koa izy raha irery ianao ao. Zay zany no tiany Tompo ataontsika. Na koa anaty bus ianao, na anaty tomobila ianao, na any am-piasana ianao, koatra hoe misy olana tampoka mahazo amin'ny fiainanao, na misy zavatra etretinao, afaka mivavaka anaty ianao, ao anatinao ao. Ao anatiny tenanao, zany hoe anatin'ny fanahy. Anatin'ny fanahy. Ry havana zay no tiany fanahy masina ampaherezana antsika izany. Tokony zany isika manana fotoana ivavahantsika manokana koa miaraka amin'ny Jesosy. Tena mitokana amin'ny iray. Mitokana amin'ny iray. Ry havana izany no mahatonga ahy manamboatra programa hoe tsy isan'andro no mivoaka amin'ny YouTube. Satria isan-kerinandro, mandritry ny herinandro dia efa betsaka ny fotoana amin'ny asan'Andriamanitra ataoko zany. Eo zany fiaraha-mivavaka amin'ny alina koa miaraka amin'ny gropy. Dia misy zany fotoana izaho irery mitokana ho an'i Jesosy satria ny Tompo mihitsy no niteny an'izay, no nibaiko tamiko an'izay hoe mila zahako mitokana koa irery aminy. Mila koa izay zany. Manana ny zahany va ianao tompoko? Satria eto amin'ny Matthieu toko 9, raha ohatra ka tara ianao niditra 9:9, dia miteny ny Tompo hoe fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny irainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny irainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Zay mihitsy Tompoko. Mamaly antsika ny iray. Mamaly antsika izy rehefa ao mangingina. Ny firesahana amin'Andriamanitra nie dia toy ny hoe miresaka amin'ny olona eo alohanao ianao fa izy Andriamanitra dia lehibe indrindra. Jesosy dia lehibe indrindra, indrindra. Tena lehibe, tsy takatra heverina. Dia tokony zany isika manana fotoana iaonantsika amin'ilay mpahary antsika. Iny Tompoko. Satria raha tsy mba misy fotoana isika iaonantsika amin'Andriamanitra, ahoana moa no ahafantarantsika an'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny fiainantsika? Tsy ahafantatra an'Andriamanitra mihitsy isika. Zay le hoe mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao. Ry havana, mila isika mahay mifankazatra amin'ny Jesosy. Satria ahoana moa no ahafahantsika hiova ahaizantsika anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy fantatsika akory ny momba anazy. Satria rehefa mitokana isika dia fantatsika bebe kokoa ny Tompo. Amen. Tena zany mihitsy Tompoko.
Tena fantatsika bebe kokoa ny tompo rehefa mitokana irery isika. Dia hoenontsika ny fanahy masina miteny, fantatsika ny tompo hampianatra antsika, dia ahatsiaro isika mahay mifankazatra tsy moramora amin'ny tompo. Fa ny voalohany indrindra dia mila isika mankatoa azy. Satria raha tsy mankatoa azy isika dia tsy afaka mihitsy hifankazatra amin'Andriamanitra. Tahaka ny olona anankiroa miresaka io. Raha misy olona anankiray eo anoloanao ka olona ajainao, ohatra hoe isika ray aman-dreny dia ny zanaka ohatra miaino, na isika koa tamintsika teo aloha, isika koa efa zazakoantsika teo aloha, dia ilay ray aman-dreny na lehibe antsika izany, na ray aman-dreny teraka anao io, na ohatra hoe tsy ray aman-dreny teraka anao fa olona na lehibe anao, ahoana ny fanajantsika an'ireny olona ireny? Mila isika aloha miaino izay ambarany, dia mila isika mankatoa izay teneniny. Izay nataontsika tamin'ireo olon-dehibe izay nitaizantsika. Dia mankatoa, rehefa irahany dia manaiky, miteny izy dia atao. Ohatr'izay koa tsika amin'Andriamanitra. Tsy maintsy tsika izany mifankazatra amin'Andriamanitra. Tsy maintsy tsika izany mankatoa an'Andriamanitra. Izay isika vao ahafantatra marina sitrapon'Andriamanitra. Araka ny teniko teo, ilay hira nalefako teo iny dia tena hoe ampanamboarana ny tompo antsika mihitsy. Ilay hoe ray mba faniriko raha toka sitrakao ny andova lanitra dia ny ety antany. Kanefa tsy izao irery, fa ireo izay mino anao no hiaraka amiko hatrany hatrany. Ny refrain dia hoe endre ny fiainanay, anilandray ny tompo iray, fanahy iray. Iraisana avokoa ireo asa soa, iray ny fo, iray ny loha, ray nahoana moa raha tomboka anio. Amen. Ry havana, vonona marina ve ianao? Raha ohatra ka hoe alain'ny tompo amin'izao ray sy fotoana izao. Na mihira an'io hira io ianao any am-piangonana, ka raha ohatra ka maty tampoka, vonona marina ve hoe andova lanitra, ho tafiditra any an-danitra marina ve? Satria eto ny teny, ny hira eto dia miteny mihitsy hoe ray mba faniriko raha toka sitrakao ny andova lanitra dia eny ety antany. Kanefa tsy izao irery, fa ireo izay mino anao no hiaraka amiko hatrany hatrany. Ry havana, tian'ny olona rehetra ve ianao? Tian'ny mpiara vavaka aminao rehetra ve ianao? Efa madio am-po va ianao? Tena mandray an'io hira io marina ve ianao amin'ny fiainanao? Ry havana, mila mitandrina izany isika. Satria isika tsy mahazo ny hatsara velantsika ao anatren'Andriamanitra. Hibebaka isika rehefa avy eo. Raha ohatra ka fahazarana fotsiny ihany nanaovanao ny hira mpivavahana hatramin'izay, nefa manambara firesahana amin'ny tompo, hidirana any an-danitra, dia mibeba tompoko. Satria manjary ny hira izay navoaka ny vavantsika ihany no hanadina ny tompo antsika. Ny tompo anie mankasitraka antsika hiditra any an-danitra, fa isika hoy aho no misafidy. Isika no misafidy. Raha tsy mahay mihitsy isika mankatoa an'Andriamanitra, fa manao izay tiantsika atao, ahoana moa no aneken'ny tompo hampiditra antsika ao an-danitra? Raha mbola miaina anatin'ny fahalotoana foana isika, raha mbola manao izay tiantsika atao foana isika, dia ahoana moa no aneken'ny tompo andovantsika ny lanitra? Jerevo ary ireo zanak'Israely teo aloha, maro ny naripak'Andriamanitra, maty avokoa. Ka isika ve dia eritreritra hoe isika tsara indrindra, na hoe isika irery ihany no vonjen'ny tompo? Andriamanitra tsy mba misatavan'olona, fa izay marina marina, izay ratsy dia ratsy. Mitovy avokoa ny hitsarany zanak'olombelona, mitovy avokoa. Tsisy ambony sy ambany. Tsy hoe kory hoe iny pasteur iny dia hotsaran'Andriamanitra moramora na hoe mafimafy. Fa izaho ohatra mpivavaka fotsiny dia hotsaran'Andriamanitra moramora na hoe mafimafy. Tsia, mitovy avokoa. Mitovy avokoa. Rehefa marina dia marina, rehefa ratsy dia ratsy. Marina fa ny mpitondra fivavahana dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa ho mafimafy kokoa ny fitsarana. Fa na izany ara dia mitovy avokoa.
Rehefa ohatra ka ratsy ny ataon'olombelona iray dia avo be no ivantanany, avo be no ivantanany. Fa rehefa tsara ny ataon'olombelona anankiray dia lanitra no ho azony. Amen. Ry havana, mila isika tena mahafantatra tsara an'io Andriamanitra izay nahary antsika io. Mila mahafantatra tsara azy isika satria tokony ho any no hiafarantsika tsiraray avy. Tsy sola maniry ho any amin'ny afo be, fa maniry isika rehetra ho any an-danitra. Maniry ho any an-danitra. Ry havana, ao vakintsika ny 7 ao Matitoko 9 io. Ary rehefa mivavaka ianareo dia aza mba milaza teny maro foana tahaka ny jentilisa. Fa ireo dia mihevitra hoe ny amaroan'ny teniny no hiainoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa alohany angatahanareo aminy dia efa fantatry ny irainareo izay tokony ho anareo. Amen. Ry havana, eto ny tompo, izy Jesosy mihitsy, izy mihitsy no nampianatra anireo mpianatrany. Izany hoe rehefa mivavaka zany isika dia tokony isika zany tsy hanao teny marobe. Teny marobe ahoana moa izany? Misy ohatra hoe olona mangataka zavatra anankiray amin'ny tompo. Misy mihitsy manao an'izay zavatra izay, izay zavatra tsapako eto. Mangataka ohatra hoe raisiko ohatra hoe tomobila, dia iny averimberina foana anaty vavaka izay atao. Averimberina foana na hoe mangataka trano, na mangataka ohatra hoe vola, na mangataka ohatra hoe vady, dia averimberina foana amin'ny vavaka izay atao. Tsy atopoko, tsy ohatr'izany no tiany tompo. Fa miteny ny tenin'Andriamanitra eto, miteny Jesosy eto hoe koa aza manahaka azy ianareo tahaka ny jentilisa izany. Fa alohany angatahanareo aminy amin'Andriamanitra izany dia efa fantatry ny irainareo izay tokony ho anareo. Ry havana, fantatry ny tompony izay tokony ho antsika, fantatry ny ray izay tokony ho antsika. Mangataka indray-pandeha dia tohizana vavaka hafa avy eo. Mangataka indray-pandeha. Tsy azontsika atao mamerimberina ny vavaka izay ataontsika satria ny tompo dia mahalala tsara mihitsy. Ohatra ny olona anankiray eo alohantsika, raisiko tam'le ohatra ray aman-dreny mitaiza teo ihany. Dia ohatra hoe angataka, ohatra hoe mangataka mofo ohatra. Dia raha mangataka mofo tsika, ohatra mbola kely zany, dia verimberina impolo ve? Ome mofo aho, ome mofo aho, ome mofo aho, ome mofo aho. Ohatr'izay nge le izy. Inona no ataony ray aman-drentsika amin'izay na izay olona izay nitaizantsika? Kapoka no mahazo ny farany. Kapoka. Ry havana, mety tsy mofo no omeny antsika amin'ilay ray aman-dreny io izany, satria mety marary raha mihinana mofo isika. Ohatra izany. Fa mety ohatra hoe rano no omeny hosotroana, na ohatra hoe vary no omeny. Zavatra mbola tsara kokoa ahatsara antsika. Amin'Andriamanitra zany dia tokony isika ahalala tsara, fa tsy azo atao mamerimberina foana vavaka. Atao lava be dia averimberina mihitsy ny teny iny, averimberina ny teny iny. Fa na lava ara ny vavaka antsika, araka ny ten'Andriamanitra hoe mareta mivavaka. Araka ny teny tompo ihany koa tamin'ireo mpianatrany, tamin'izy nivavaka alohan'izy ho samborina, dia niteny Jesosy tamin'izy ireo. Ohatrohatran'izao zavatra nambarany hoe tsy maharitra mivavaka va ianareo na dia ora iray ara. Ry havana, ohatrohatran'izay ny tenin'ny tompo. Ka tokony isika aharitra hivavaka amin'i Jesosy. Fa ny vavaka atao tsy vavaka miverimberina akory, tsy zavatra verimberina akory, ka farany animba antsika izany. Animba antsika ka mila mitandrina isika. Ry havana, tiantsika ny tompo, tiantsika izy, ka tokony isika anaiky ankatoa azy tsara. Tokony isika hiaino izay ambarany. Ary amin'izay fotoana izay dia rehefa miaino azy isika dia
omeny zay sahazatsika isika satria mankatoa an'Andriamanitra isika. Mankatoa an'Andriamanitra isika. Dia rehefa mankatoa azy isika dia miditra antsehatra ny Tompo mamany olana rehetra izay misy amin'ny fiainantsika. Eny tompoko, misy olana avokoa isika rehetra, misy olana avokoa. Tsy afaka hiteny mihitsy isika hoe tsisy olana, mandainga zay miteny hoe tsisy olana, mandainga zay miteny hoe tsy misy olana. Ry havana, mila mitandrina isika satria ny fahavalo dia fetsy, fetsy ny fahavalo ka mitady izay andravana antsika zanak'olombelona. Amen. Ry havana, hiditra itsika eo amin'le momba amin'izay ny amin'ny fivavahana. Le vavaka tokony ho ataontsika izany amin'ny iray. Ovakitsika zany amin'ny 5:7. De eo zany ny Tompo anambara amintsika izy zany ny amin'ny fomba tokony hivavahantsika. Satria ny Tompo matoy izy nampianatra an'io dia mba ahaizantsika mivavaka. Ao amin'ny bokin'ny Matthieu 4:20 alohan'izaho koa hamaky an'ilay eto amin'ny 5:7 zany momba ilay teny nambarako teo. Le Jesosy niteny tamin'ireo mpianatra izany. Amin'izy ireo ilay hoe tsy maharitra mivavaka. Matthieu 4:20 io zany no nambaran'ny Tompo momba ny amin'ny teniny amin'ny an'ireo mpianatra izany ny amin'ny hoe tsy naharitra mivavaka izy ireo. Tasy jereko kely le verset Matthieu 4:20 andininy fa andraso andininy fa 2:70, andininy fa 70 azafady. Matthieu 4:20 andininy fa 70. Hoy ny teny Tompo, ovakiko amin'ny anarany. Ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ay, tsy mahazaka ny miary tory, tsy mahazaka ny miara miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Andininy fa 2:70, miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Izany le izy. Jesosy tamin'io dia izy ilay nitokana ny vavaka. Dia niteny tamin'ireo mpianana izy, mba hiaritra hivavaka izany, mba tokony hivavaka ihany koa. Eto zany ny Tompo dia niteny mihitsy izy. Teny izy hoe tsy mahazaka ny miara miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Ry havana, na ora iray ve dia tsy vitantsika ny mivavaka amin'i Jesosy. Tokony havita isika, tokony havitan'izany isika. Na mihoatra ny ora iray ara, satria ny fanahintsika anie ka lehibe noho le nofo lehibe noho ny nofo ny fanahintsika, ka tokony ho resentsika mihitsy ny asan'ny nofo. Fa matoa tsika mbola tsy mahavita an'izay dia mbola ny nofo izay ny ambony, ka tokony hiezaka isika hiady amin'ny asan'ny nofo. Amen. Ndao aritsika hiditra amin'izay ny amin'ny 5:7 momba ny amin'ny vavaka izany izay nampianarin'ny Tompo an'ireo mpianatra ary koa zany ho antsika ihany koa zany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 5:7 eo amin'ny Matthieu 4:9. Koa amin'izany dia mivavaha toy izao ianareo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao. Ajanoko hatreo aloha. Eto zany Jesosy tamin'izy nampianatra ny mivavaka dia niteny izy izany hoe ny zavatra tenentsika voalohany dia ny amin'ny raintsika izay any an-danitra, satria resaka aminy isika, izy no resaka amintsika.
tahaka ny olona araka nambarako teo miresaka amintsika, de tonga de izy izany no antsoina. Izy no antsoina fa tsy tonga de tena antsika hoe tonga de angataka zavatra na hoe itiana ohatr'izany, fa tonga de miteny zany tsika hoe rainay izay any an-danitra, tonga de miantso ny raintsika any an-danitra zany isika. Zay zany nampianarin' Jesosy, ny Andriamanitra aloha, izy Andriamanitra aloha, izy Andriamanitra aloha no ambara voalohany. Rainay izay any an-danitra, any an-danitra ny raintsika. Dia hoy Jesosy avy eo, hoy ny Tompo avy eo hoe ho amasinina anie ny anaranao. Amen. Zay tonga de manamasina ny anaran'Andriamanitra, manaja azy izany, manaja azy. Ahoana ny ataontsika rehefa tonga anatrehan'olona ambony na manam-pahefana? Tsy manao tsika manahoana ianao, na manahoana indry, na manahoana ialahy, raha ohatra ka lehilahy ianao, ohatra ka vehivavy le izy ka vehivavy ianao, de tsy tena manahoana indry, fa ny ataontsika manahoana tompoko, manahoana tompoko. Eto nefa de Andriamanitra no resahantsika, izy ilay naharentsika, izy ilay lehibe indrindra, araka ny teny any amin'ny bokin'ny Malakia, fa mila ny ajana izy, mila ny ajana izy. Any amin'ny Malakia toko voalohany, mila ny ajany Andriamanitra satria izy ray, izy ny ambonin'ny zavatra rehetra, ary ho avy Jesosy aka izay nanaja azy ihany, aka izay tena zanaka manaraka le fahamasinana ambarany ray eto. Ilay fahamasinana dia izy ilay masina, ka tokony ho masina ny olona miteny hoe zanak'Andriamanitra, tokony ho masina tahaka ny ray. De hoy ny tenin'ny Tompo, 9:7 averiko kely, rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao. Aizany aloha ny voalohany 9:10, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao. Eo 9:10, ajanoko hatreo aloha, ho tonga anie ny fanjakanao. Ry havana, mangataka ny ahatonga avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vonona va ianao sa matahotra raha ho avy Jesosy? Mbola misy anie ny olona maro amin'izao fanompoana ataoko izao zany amin'ny asan'Andriamanitra, de tena ankabeazan'olona maro gaga mihitsy ahako, gaga. Sasany de tena hoe mieritreritra hoe vady aloha, sasany de mieritreritra hoe anam-bola be aloha, sasany mieritreritra ihany hoe manohy amin'ny fiainana, amin'ny fiainana iainany, nefa ny te hivavaka fa tsy te hisaraka amin'ny fombafomba zao tontolo izao. Ry havana, tena zava-doza raha hoe vavaka anito vavaka ito, nefa tsy mankatoa an'ilay vavaka, fa miteniteny foana izany, miteniteny foana. Mila mibebaka mafy ianao raha anisan'ny mivavaka manao tsenjery fotsiny, nefa ny miteny hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Miantso ho fanjakan'Andriamanitra, miantso ho fanjakan'Andriamanitra nefa ny mbola manota ihany. Mila mitandrina isika tompoko, atao anie ny sitraponao. Tena manao sitrapon'Andriamanitra marina ve isika? Mila tanterahana ilay vavaka atao, mila pratikena, fa tsy atao hoe vavaka fotsiny ihany, tsy atao hoe vavaka fotsiny fahazarana ihany, fa tena tanterahana. Mbola Andriamanitra no ambara eto amin'ny fiandohan'ny vavaka izany, hoe ho tonga anie ny fanjakanao, miandry ny fanjakan'Andriamanitra. Ho avy Jesosy aka antsika zanany, dia ho avy izy ampidina ny fanjakana ety ambony tany avy eo. Ry havana, tena vonona marina ve ianao hiomana miandry izany marina va? Sa matahotra ny havian'i Jesosy satria mbola tsy milamina ny fiainanao? Mibeba aingana rehefa avy eo tompoko, de mbola misy ny fotoana. 10:10 ihany, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
mbola Andriamanitra ny ambara eto. Mangataka zany hoe atao anie sitraponao. Tena manao sitrapon'Andriamanitra marina ve ianao tompoko? Tena manao ny zay baikon'Andriamanitra marina ve ianao? Ry havana, ampetrao amin'ny tenanao fanontaniana. Ianao no mahalala ny fomba fiainanao, za tsy mahalala. Ianao no mahafantatra ny lalana alehanao, za tsy mahita zay andehananao, za tsy mahita zay fomba ampiainanao. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia isika mivavaka le hoe ny raina izay any an-danitra io, ka miteny an'ireo teny ireo isika, nefa tsy mankatoa azy hoe atao anie sitraponao nefa tsy manao sitrapony, dia miandry antsika anie ny Tompo anatina antsika. Andiny fafolo ihany, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Ry havana, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Any an-danitra dia fiainana fahamasinana, dia tokony ho fiainam-pahamasinana koa ny fiainantsika etỳ an-tany. Araka ny teny izay nambarako teo, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany Tompo. Ao amin'ny Hebreo 12:20 izany, 14:20. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany Tompo. Ry havana, mila isika mitandrina mafy. Mila isika mitandrina mafy. Inona ny atao hoe fahamasinana? Fahamasinana dia anatiny sy ivelany. Ny fiainana iainantsika masina va sa tsy masina? Mila isika tena masina tanteraka ny Andriamanitra. Miala miady lahy, miala milainga, satria lainga dia efa mahaveriny amin'ny afo be, araka ny soratra eto amin'ny écran. Lainga fotsiny dia efa ny amin'ny afo be ny olona mivantana. Efa tsy masina izanatry n'Andriamanitra. Ao koa ny mpanao ody, ao koa ny mpijangajanga, ao koa ny mpamono olona, ao koa ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izay ny voambarana ten'Andriamanitra eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20. Tsy anaty fahamasinana avokoa izany rehetra izany dia afo be no vantanina. Afaka mamaky koa ianao any amin'ny Galatiana 5:7-20. Asan'ny nofo maro ny ao, fijejoana, firehariana, maro zavatra hita ao. Izany tsy fahamasinana avokoa izany. Ka afo be no vantanina izay manao izany. Ry havana, ny vavaka nampianaran'i Jesosy dia vavaka fananarana, ary tena hoe mila tandremana tsara raha hivavaka an'io isika. Mila isika mitandrina tsara, satria izy Andriamanitra no nampianatra an'io, azy io, teniny io. Eto isika dia mbola manaja ny Tompo aloha, mangataka aminy. Izay na tonga le hira teo, izay na tonga ny fanahy masina nanome an'ity verset ity, satria le hira teo araka ny teneniko dia miteny hoe raha toa ka sitrakao, raha toa ka sitrakao dia andova lanitra. Ry havana, mankasitraka anie ny Tompo andovantsika ny lanitra e. Fanirian'ny Tompo izany. Fa isika ve tena maniry marina? Tena maniry marina ve andova lanitra? Sa mbola miazona ity tany ity? Ary miteny ihany koa hoe ny andova lanitra dia nety azafady, ilay teny dia tena mitsy hoe, satria indraiky kely izy ato amin'ny telefona anankiray hoe raha eo mba faniriako, raha toa ka sitrakao, ny andova lanitra dia ny etỳ an-tany. Dia ny etỳ an-tany, io le hira eto. Le hoe etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Tanterakao va izany? Tanterakao tokoa va izany? Raha ohatra tonga amintsika ny hoe mila miaina tahaka ny fiainan-danitra, izay mihitsy angeny ilain'ny Tompo e. Izay mihitsy. Tokony miaina tahaka ny an-danitra antsika aty, anatin'ny fahamasinana izany, anatin'ny sy ivelany, izay tsika vao tafiditra any, izay tsika vao tafiditra ny lanitra. Fa raha tsy miaina anatin'ny fahamasinana isika dia tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy. Satria ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy dia manambara hoe etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Ry havana, mila isika mifoha manaraka ny tenin'ny Tompo. 1:20 eo tsika vao miteny momba antsika. Mangataka amin'Andriamanitra amin'izay. Rehefa avy miteran'Andriamanitra, rehefa metraka azy amin'ny fahamasinany, rehefa manaja azy ary miteny aminy hoe ahatongava fanjakany,
ary anao sitrapony dia miteny amiko hoe ety tantaky any an-danitra zay isika vao mangataka hoe omeo anay an'io zay anina sahaza ho aninay. Zay isika zany vao afaka mangataka amin'Andriamanitra satria efa manaiky mankatòa azy ery ambony. Ry havana, jereo zavatra miseho eran-tany, ny anohanana, faminina, fijaliana, afisiavanana, satria tsy mankatòa an'Andriamanitra dia miala an-tanin'Andriamanitra, miala lavitra ny tanan'Andriamanitra, fa kapoka ravaravan'ny devoly ny zavatra miseho amin'ny zavatra maro miseho eran-tany satria miala Andriamanitra. Ary koa Andriamanitra mitsikondra indray no manangana ny tanany mikapoka. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina mafy isika. Raha manana ianao dia ny tompo izay mitahanao, fa mitandrema nefany fa fizahan-toetra ataony amintsika io. Satria ny tompo tia mba tsy mba maka fanahy. Izy tsy maka fanahy, Andriamanitra tsy maka fanahy, fa mizaha toetra antsika zanak'olombelona izy. Mizaha toetra antsika zanak'olombelona izy. Ary tsy azony olona alaina fanahy Andriamanitra, fa mizaha toetra antsika izy. 2:20 Ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Amen. Ry havana, mangataka famelana amin'ny tompo mba amelany ny elokantsika. Afaka isika mangataka an'izany satria efa namela eloka. Efa namela eloka. Izany hoe rehefa mivavaka amin'io zany isika, vavaka n'io teny isika, dia matsapa tsara fa efa avy namela eloka olona. Satria ny tenin'Andriamanitra eto nampianaran'i Jesosy eto dia hoe ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ry havana, misy soratra kely akaikilay hoe meloka, hoe 2, soratra 2 kely eo, sifra 2. Dia ary ambany misy soratra hoe ny trosa. Ry havana, trosa zany eo anatin'Andriamanitra zany raha ohatra tsy mamela eloka isika. Raha ohatra tsy namela eloka olona isika, dia rehefa tonga ny fotoana hatongavantsika trin'Andriamanitra, dia iny trosa iny, babentsika iny zany, dia mahavery antsika any amin'ny elo. Raha tsy namela ilay olona isika, raha tsy namela ilay olona isika, dia mahavery antsika izany. Tokony hadidy io tsika natrean'Andriamanitra tompoko. Tokony isika amela eloka mba havelan'Andriamanitra ny elokantsika. Izay ny tenin'Andriamanitra. Tsy mamela antsika ny tompo raha tsy mamela olona isika. Izay ny 4:20. Tonga dia raisiko aloha 4:20 io. Jesosy no niteny eto fa tsy hoe koa hoe Mama Felisia. Jesosy no niteny eto. Mazava tsara ny teniny. Hoy ny teny tompany 4:20. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba amelany anareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Ry havana, mazava tsara izany. Izany hoe raha tsy mamela eloka isika tompoko, dia tsy amela ny elokantsika Andriamanitra. Dia afo be ny hovan-tantsika. Afo be ny hovan-tantsika raha tsy mamela eloka isika. Satria tsy amela antsika zany Andriamanitra. Tsy amela antsika Andriamanitra. Ry havana, tsy moramora ny hiditra any an-danitra. Sarotra ny lalana miakatra any an-danitra, ka tokony isika hitandrina mafy. Verina isika amin'ny 2:17 tsika zao. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fitsapana. Eto ny soratra dia hoe fakapana.
Fa io le teny hoe fakapanahy io zany a, ny amin'ny version tamin'ny teny voalohany tanaty baiboly, ny baiboly afaka tapenao amin'ny internet, afaka jerenao a, ny amin'ny vavaka hoe raha n'izy any an-danitra amin'ny teny hebreo a, dia hoe fitsapana fa tsy fakapanahy io, fa diso fandika zany io. Zay ny amin'ity vavaka ray an'izy any an-danitra ity a, amin'ny teny hebreo hoe fitsapana. Ary marina izany satria Andriamanitra hoe tsy maka fanahy, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika zany misy verset mihitsy manambara an'izany. Misy verset manambara an'izany. Ndao jerentsika anie io verset io hoe ao amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany andiny faha-efatra ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andiny faha-efatra ambin'ny folo. Andriamanitra tsy mba maka fanahy zany Andriamanitra. Mila mitandra zany isika fa devoly no maka fanahy. Tadidio tsara le nataony Satana tamin'izy naka fanahy an' Jesosy tany an-tany efitra, izy no maka fanahy. Ary izy no maka fanahy antsika. Andriamanitra tsy maka fanahy zany. Jakoba toko rasa izy misy teo hoe Jakoba toko voalohany andiny faha-telo ambin'ny folo. Atao vakiantsika io a. Hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, vakiko ny teniny zany a. Vakiko ny teniny amin'ny anarany a. Jakoba toko voalohany andiny faha-telo ambin'ny folo. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hiteny hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa tsy azo ny ratsy alaim-panahy Andriamanitra, sady tsy mba maka fanahy olona. Amen. Izay le izy tompoko. Andriamanitra dia tsy maka fanahy olona. Nefa le teny voasoratra ato boky Matthieu dia hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Andriamanitra dia mizaha toetra antsika Andriamanitra. Mizaha toetra ny zanak'olombelona. Fa Andriamanitra tsy azony olona alaim-panahy ary koa tsy maka fanahy olona. Tsy maka fanahy olona. Andriamanitra dia marina ary mahitsy ary be fitiavana, fa mitsara ary mamaly antsika tsirairay avy araka izay ataontsika. Araka izay ataontsika. Mila mitandra zany isika. Tsy azontsika atao mihitsy ny miteny hoe ay maka fanahy Andriamanitra. Tsia. Mila mitandra isika, mila mibebaka raha ohatra ka ny teny toy izany ianao. Satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto bokin'i Jakoba toko voalohany andiny faha-telo ambin'ny folo. Averiko vakiana indray amin'ny Jesosy Tompo hoe raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hiteny hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa tsy azo ny ratsy alaim-panahy Andriamanitra, sady tsy mba maka fanahy olona. Toizako andiny faha-efatra ambin'ny folo a. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tariny filany sy mety fitahiny. Toizako ihany, ary ny filana rehetra torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehetra tanteraka dia miteraka fahafatesana. Tsy ambadika hoe amen. Janako hatreo. Ry havana, Andriamanitra dia tsy maka fanahy, fa ny fahadalantsika zanak'olombelona no malatsaka antsika anatin'ny fakapanahy. Araka ten'Andriamanitra dia mazava tsara, rehefa tarihan'ny filan'ny olona dia izy ihany no mamandrika ny tenany anaty arato voafandriky Satana. Ka mila isika miverina amin'ny Jesosy, mila tsika mibebaka, mila tsika miala amin'izany. Reseo ny nofo, aza vela manjaka ny asan'ny nofo, fa reseo. Resinao io. Tompo anie mamay antsika hery, fa isika no manaiky indraindray izay sitrapon'ny nofontsika. Aza manaiky an'izany, fa mijoroa mba ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, aoka isika hifoha tsara mba ho tafiditra any an-danitra. Andininy faha-roa ambin'ny folo a, azafady andininy faha-telo ambin'ny folo a, dia hoe averiko vakiana hoe ary aza mitondra anay amin'ny fitsapana, fa manafanay amin'ny ratsy.
mangataka amin'ray zany tsika mba hanafany antsika amin'ny ratsy. Izy manafaka antsika araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona, ao amin'ny bokin'ny Jaona, izy manambara hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha sy jereko ny verse raha ohatra ka ilainao. Jesosy mihitsy no niteny, izy no nampianatra any vavaka nomen'io, ary izy ihany koa mbola miteny amintsika hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izy zany te hanafaka antsika, antsika zany no misafidy. Ao amin'ny Jaona 5:9-10. Hoy ny teny hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Jesosy mihitsy no afaka manafaka antsika. Izy rery ihany, izy rery ihany no afaka manafaka antsika amin'ilay ratsy. De ny rany izany. De eo tsika tonga de hidina ery amin'ny ilay hoe soratra telo kely ato amin'ny boky Matthieu zany io satria misy tohany. Dia ampiana zany le vavaka hoe anaran'i Jesosy hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana, an'Andriamanitra irery ihany ny fanjakana, azy irery ihany. Izy irery ihany no tompony hery rehetra. Izy irery ihany ny tompony voninahitra. Ary mandrakizay izany, mandrakizay tsisy fiafarany. Ry havana, tokony isika hitandrina mafy rehefa hivavaka an'io vavaka io. Tokony isika atahotra mafy an'Andriamanitra satria ny vavaka nampianarin'ny Tompo ho antsika dia vavaka ahafahantsika hiditra any an-danitra, ahafahantsika ho any an-danitra mandrakizay. An'io zany isika de mila mitandrina amin'izay irahiraintsika, izay irahiraintsika ka tsy tsapantsika akory hoe miatraika amin'ny fiainantsika ny raha ohatra ka ataontsika fahazarana fotsiny ny mihira ny hira izay omen'Andriamanitra antsika. Na izay hira ho ataontsika. Mila mitandrina isika tompoko. Ry havana, hibebaka isika hitondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy. Hibebaka isika. Oka isika hianatra, hivavaka manokana, anatona ny Tompo. Oka isika ahalala ny tena tokony ho ataontsika rehefa mivavaka, ary ny tokony ambarantsika rehefa mivavaka. Tsy hanao tahaka ny mpiatsara velatsia araka ny tenin'Andriamanitra teo, fa kosa tena hoe hitokana izany anatona ny ray. Ry havana, raha afaka mandohalika ianao dia oka ianao andohalika. Andohalika eo anatrehan'i Jesosy, eo anatrehan'ny ray, satria izy rery ihany no tokony andolehan'ny lohalika rehetra. Aza manahy fa minoho fa ny tompony ka mahitanao. Na tsy mahitanao aza ao dia mahitanao ny Tompo raha mino ianao. Raha mino ianao, aza atao zavatra kely foana akory ny fiantsoan'Andriamanitra anao, satria tiantsika ny Tompo. Oka ianao hanadino manodidina anao rehetra, oka hibanjina eritreritra ny an-danitra ianao, mba tena hiaonanao amin'i Jesosy. Ry havana, amin'izao ora sy fotoana izao anie, ka any an-danitra miondrika ny Tompo, mijery zanak'olombelona. Andriamanitra tsy mba matory, tsy mba matory Andriamanitra, fa mijery ity tany iainantsika ty izy. Mianjely koa mijery raha mba misy manao ny marina dia iray ary. Ka mino va ianao? Te hiditra lanitra va ianao? Aza manao fahazarana, aza manao fahazarana fa oka ianao tena hitady ny Tompo, tady ny Tompo amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo. Ataovy ny vavakanao, ataovy ny vavakanao, mibeba, mibeba, mba ho hitan'Andriamanitra ianao amin'ny toerana mangingina izay misy ianao. Aza mieritreritra hoe za tsy mahay mivavaka, za tsy maharitra mivavaka. Ry havana, maharitra ianao rehefa resenao ny nofo. Ianao anie, ianao ihany anie no afaka mandresy ny nofonao.
tsisy olo-kafa afaka anampianao, tsisy olo-kafa afaka ao antsonao, fa samy lalana iray ihany isika, samy mandeha ka raha ianao no mivily lalana dia ianao ihany no very, ianao ihany no antitra indrindra ka aoka ianao atsapa fa mandalo isika ety ambonin'ny tany, mandalo tsy fantatra na ny andro na ny ora afatesantsika, tsy fantatra ny fotoana ilantsika ety, fa tsy maintsy ala ety isika ka aoka ianao anatona ny ray anaiko amboariny mibeba mba hiaona amin'Andriamanitra mpifaliana fa tsy hoe fahatezerana no ahitanao ny endrik'Andriamanitra ka tsisy kory ny mba ho hifalianao fa tonga dia ivelany amin'ny hafobe, okan'eo fifaliana no hitan'Andriamanitra eo anoloany ary fifaliana koa no hitanao eo anoloanao rehefa tonga ny fotoana ka mibeba tompoko dia mbola misy ny fotoana, mibeba dia mbola misy ny fotoana. Jesosy, misaotra anao Jesosy malala satria mbola afaka izay miantso ny anranao ray malala amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy, tsisy toanao, ianao ilay Andriamanitra verina sy mahery, ianao rery ihany no Andriamanitra Jesosy, ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay Andriamanitra ny lofo rehetra, ianao rery ihany no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany rehetra dia ianao rery ihany Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra. Jesosy, mandohalika izay afaka mandohalika Jesosy, eo anatrehanao Jesosy, miantso ny anaranao Jesosy, mangataka ny famindramponao Jesosy tompo, mamelà ny heliko Jesosy, tonony amin'ny Jesosy ny fahotanao, mibeba ianao ry havana, beba ianao, mifona aminao ao Jesosy, ny amin'ny ferikerehako rehetra Jesosy, mifona tompo ny amin'ny fanahina amin'izao fiainana izao, mifona Jesosy satria Jesosy eo impiry Jesosy ny amin'ny fiasan-doha amin'ny zavatry ny tany Jesosy, mibebaka ao Jesosy anatrehanao, amboary ao Jesosy, amboary ao tompo mba heritreritra ny an-danitra Jesosy, alao amiko Jesosy ny fanahina, alao aminay Jesosy ny fanahina aminay zanakao tsiraray avy, tompo oka izay hifikitra tsara aminao, oka izay hijoro tsara Jesosy, satria ianao Jesosy ilay ho avy akanay, ary koa raha mbola tsy avy ianao, raha mbola tsy avy ianao Jesosy dia izay no makany aminao, tompo malala mila miomana izay Jesosy satria kely tsy dia ho avy ianao Jesosy, efa teninao izany Jesosy, efa teninao izany, mifona Jesosy ny amin'ny tsy famendrehanay, eno Jesosy nivavaka zanakao eran-tany Jesosy izay miantso anao Jesosy, eno nivavakay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay, mba ho fisainana matotra eo anatrehanao, mba ho matotra tsy ho zaza-tsony ara-panahy, tompo malala ao, mba tsy ho zaza-tsony ara-panahy Jesosy, oka ianao tompo ampianatra anay mba tena ho mendrika eo anatrehanao, satria Jesosy io zava-poana izay, tompo mba ho lehibe ara-panahy Jesosy, satria tsisy tsony ny fotoana Jesosy io mba hiorina tsara, satria Jesosy hifanatrika aminao izay, hifanatrika aminao izay Jesosy, maro Jesosy ny maty tampoka, gaga izay indraindray mare olona maty Jesosy io, izany rehetra izany dia mampiomana anay izany, na antitra na tanora na lehibe na kely, rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy miala ety Jesosy io, mamindra fo aminay,
mamindra fo aminay tsiraray avy Jesosy. Amboary Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny masoko Jesosy, ny masonay Jesosy diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny fijerinay Jesosy malalao, diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay tsiraray avy, izay norenesinay Jesosy, okanao anadio ny sofinay amin'ny ranao Jesosy, ny vavanay koa Jesosy, ny amin'ny hira izay nataonay Jesosy, ny amin'ny fananaranao teo fanay masonao, nananatranay ianao ny amin'ny hira izay ataonay, nefa ny ataonay fahazarana izany, ataonay fahazarana izany. Eo ihany koa ny vavaka ranay izay any an-danitra nampianarinao Jesosy, mila mandinika izay rehefa manao izany vavaka izany, mila mifantoka tsara ary mila mahatsapa ny fahalebiazan'ny vavaka izay nampianarinao anay mpanomponao Jesosy. Anay zanakao eran-tany Jesosy, manaja anao izay ray malala. Jesosy malala mifona aminao, mifona ray, satria tsisy tsony ny fotoana fa ho avy ianao Jesosy. Amboary tompo mba ho masina, iay masina trany araka ny teninao amin'ny boky ny Apokalipsy. Amboary Jesosy mba masina trany, mba ho tafiditra any an-danitra, ary mba himarina trany koa Jesosy. Amboary zay Jesosy, eny Jesosy, avao izy izay mibebaka aminao, avao izy izay maniry Jesosy andray anao. Raiso izy Jesosy eo anilanao koa, amboary tompo mba tena ho mpanompo mahasoa anao Jesosy, izay manolo tena ho anao anio Jesosy malala, okanao amindra fo aminy sy amela azy. Jesosy, diovy ny fonay mba hadio eo anatrehanao, satria ny fonay no toeranao, ny fonay no plasinao Jesosy malala, ka mangataka aminao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny fonay, diovy amin'ny ranao ny tenanay manotolo Jesosy. Ianao ilay tianay sady maminay, ilay tianay sady maminay Jesosy, misaotra ny amin'ny teny mamy izay lomenao, misaotra Jesosy, satria ianao mbola miantso anay foana ianao Jesosy. Mitondram-bavaka izay mazanakao eran-tany Jesosy, tafio ny herinao Jesosy, izay mangataka famindram-po avy aminao, izay miova Jesosy, amboary kasio Jesosy, tario amin'ny alalan'ny fahamarinana, tanteraky ny fahamasinana Jesosy. Jesosy malala, mangataka aminao Jesosy, tantano izay tsiraray avy, ny ankonanay tsiraray avy Jesosy, ataovy eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy, ataovy eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy izay tsiraray avy. Ho any amin'iza moa izay Jesosy, tompo engany tena ho tafiditra any an-danitra tokoa izay, tena ho tafiditra any an-danitra tokoa izay Jesosy malala, ka ho eo anilanao Jesosy, ka ny anjelinao hitoby manodidina anay, ka ny anjelinao hitoby manodidina anay Jesosy, mifona aminao koa amin'ny zavatra izay nohaninay Jesosy, ka maloto Jesosy, tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy, na zavatra nohaniny nakararenay Jesosy, na inona na iny izany Jesosy, dia hifonanay aminao Jesosy. Diovy Jesosy ny vavanay, sasao amin'ny ranao Jesosy, ka ny ranao Jesosy no sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy. Tompo malalao, misaotra anao Jesosy, ka ny ranao andeha amin'ny lalandranay, amin'ny tenanay, anatinay, avao sy foana izay Jesosy. Tompo maminay ianao, fiainanay ianao Jesosy, misaotra tompony amin'izao fotoam-bavaka alina izany, mbola famindram-po Jesosy, mivavaka koa izay Jesosy ho an'ireo olona ao anatin'ny persécution. Risy Jesosy, maro izy ireny eran-tany Jesosy, mangataka ny tana maherinao Jesosy, hanafitra n'izy ireny tompo, afao izy ireny Jesosy, ampaherezo Jesosy, fa milanao fatratra izay fianao alahelo Jesosy, ireo izay mijaly Jesosy, vonjeo Jesosy ny olonao,
Fony Jesosy ny olonao Jesosy io, sitrano ny marary Jesosy io. Tompo malala ao, mangataka ny famindraponao, mangataka ny famindraponao Jesosy, ampaheresy Jesosy ny reraka Jesosy. Okanao dia efa ny anjelinao hiambina ny olonao tsiraray avy, aiza n'aiza tokony misy anay dia arovo Jesosy io. Oka ny anjelinao hitoby manodidina anay Jesosy, ka misaotra ray, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Raha tory izay tompo amin'izao andro alina izao dia mangataka torimaso mamy avy aminao, mangataka torimaso mamy Jesosy io. Okanao Jesosy no hiambina anay, hiambina anay Jesosy eo ambanin'ny tana maherinao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, voninahitra ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra ray sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Tianay ianao Jesosy, maminay ianao Jesosy, mankasitraka feno ny amin'izao fotoana nomenao izao, ny amin'ny fahavelomanay, ny amin'izay nataonao taminay ary mbola ho ataonao aminay ihany koa. Misaotra Jesosy, dia raina ianao, dia raina ianao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Misaotra ray. Aleluia, aleluia, amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo, izay ny fotoanantsika anio dia mametraka veloma aminao indray aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha mbola misy ny fotoana, raha mbola tsy tonga ny Tompo, na mbola tsy miala eto indray amintsika, dia raha sitrapony Tompo dia mihaona eto indray tsika amin'ny fotoam-bavaka toy izao amin'ny alakamisy heriny amin'ny 12 alina aty Eropa. Mahereza Tompo, mahereza Tompoko, ny Tompo ny ombantsika tsiraray avy satria tiantsika Jesosy. Okanao hijery tsara ny lera satria misy dekalazy horera zany dia okanao hijery tsara hoe amin'ny firy ny any amin'ny toerana misy ianao any Madagasikara adiny 1 mihoatra zany okanao hijery tsara ny ora zany any Madagasikara amin'ny 12 alina zany dia amin'ny 12 alina ty zany ny fotoam-bavaka zany isaky ny alakamisy alina toy izao. Mahereza Tompoko dia mametraka veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo indray io. Veloma Tompoko, amen.